Miaraba tsika rehetra ny tokantrano andry havana izay manaraka nyty fandrarana zaraina aminao eto a isaky ny fotoana tahaka izao mba andraisatsika voalohany indrindra aloha aim-panahy avy amin'ny tompo, andraisatsika ihany koa ny fahazavana satria ny tenin'Andriamanitra dia nambarany soratra masina fa aina ary fahazavana ho antsika zanak'olombelona. Ny rahan'Andriamanitra teto amin'ity tany fandalovany ity ny zanany 2 taona lasa izay ary dia nanome baiko hoe mandehanaka torio ny filazantsara ozy ho an'ny olombelona rehetra. Isaorana ny tompo ry havana raha mbola manometsika tombonandro tahaka izao satria ny tombonandro tahaka izao dia eo anatrehan'Andriamanitra tena zavatra lehibe mihitsy. Androany mba fampizara kely aminao ity Jaona 4:7 ity. Ndalatsoratra masina izay miresaka ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianatra. Zao ny voalaza zao manao hoe ety amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana nefa matoke izaho izay efa nandresy an'izao tontolo izao. Tiako ianao mba tena hijery tsara ry havana ity tenin'Andriamanitra ity. Jesosy moa ilay Andriamanitra no miteny eto. Ary izy rehefa miteny tsy mba tahaka atsika, tsy mba tahaka atsika olombelona fa rehefa miteny izy dia marina tsisy azo hidovirana mihitsy ny fanambarana nataony. Eto izy miteny hoe eto amin'ity izao tontolo izao hipetrahantsika ity no ahitanareo fahoriana ozy. Iresaka kely ianao aloha satria izany moa eto amin'ny fiarahamonina iarahantsika amin'izao fotoana izao petraka ny fanontanian'ny olona mikasika an'izao fahoriana misy eto amin'ity firenena ity fotsiny fa tsy makany lavitra aho fa eto aloha mahatonga antsika indray ohatra ny fanameloka mifanaratsy satria misy fahoriana tsy misy fahoriana roa. Ahoana ny mahatonga an'izao, ahoana ny mahatonga ny ry. Averiko indray mandeha ity tenin'i Jesosy ity dia hiditra tsikelikely isika ny eo amin'izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany. Eto amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana. Fanontaniana mipetraka izany ity izao. Avaiza aloha ny fahoriana? Taiza ny poitra ny fahoriana teto amin'ity izao tontolo izao ity? Dia manasa anao makataka anao mba jareo hoe Genesis 2:7 hoe fa tamin'ny fotoana izay namoronan'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia tsy mbola nahita an'izany teny fahoriana izany ianao fa tena niadana ny zanak'olombelona teo anivon'ny zanak'olombelona daholo ny zavaboary tsara indrindra. Hitanao izany amin'ny Genesis 2:2. Fa rehefa mamaky ny Genesis 2:3 indray ianao dia manomboka eo ilay tantara izay mba tena tiako mba ho hitanao tsara mihitsy ny fitomboany. Izany atao hoe fahoriana fa fahoriana moa ny resaka eto. Mazava ho azy fa tamin'ny fotoana izay nandavany zanak'olombelona ny tenin'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny azo eo fovoan'ny saha. Tamin'ny fotoana izay nandavany an'io ary nanekeny ny tenin'ny Satana. Hitantsika ao izany no an'ilay hazo izay efa nanarahan'Andriamanitra azy dia nanomboka teo tanteraka teo natao hoe fahoriana. Ary raha manaraka tsara ianao dia izao. Ity fahoriana ity tsy hoe nanjoany Adama sy Eva ihany fa na izao tontolo izao na ny zavaboary rehetra aza dia tratra ny fahoriana io daholo. Tiako ianao mba hijery ny Romanina 5:2 misy an'ity teny ity hoe izao rehetra izao izy dia miara-misento sy miara-marary tahaka ny vehivavy miandry ny fanangana nanaka. Tahaka ny vehivavy hiteraka, izay moa ny voalaza zao. Izany hoe ao anatin'ny fijaliana ny vehivavy mahatsapa tsara fa rehefa hiteraka izy dia mahatsapa ny atao hoe fahoriana. Ity izao tontolo izao ity ny zavaboary io voalazan'ny tenin'Andriamanitra io voalohany indrindra hoe tsy ny zanak'olombelona fotsiny ihany fa ny zavaboary izany hoe ity planeta misy antsika ity dia io voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe miara-misento sy miara-marary tahaka ny olona efa hiteraka, tahaka ny vehivavy hiteraka izy. Dia samika antsika mijery izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany
tsika manko indray manao hoe ny avaizy reny cyclone reny ny orohorontany tsy tapesipesena intsony eto am'ty zao tontolo zao ety ny fahoriana zay misy a eto am'ty zao tontolo zao zay petrahantsika ity. Jereviko fotsiny nge ry havana mba refasako ny televizionna ka sary fahita lavitra fo maraina ianao a mba mijery ny zavatra mitranga eran'ny continente 5 a eran'izao tontolo zao de hitanao ny famarean'ny romanina toko fahavalo a andininy faharoa amby roapolo fa tena miara miseto sy miara marary hatrany ny biby anaty ranomasina hatrany ny biby ity ambonin'ny tany a mikorotana zany nge mahatonga ngamba ianao mba fambala seritreritra ihany inona moa ny zavatra tsy ataon'ny zanak'olombelona ny firenena mikambana am'izao fotoana zao ro firenena matanjaka miady am'ty resaka faritona ny rivotra zay misy eto am'ty zao tontolo zao ety mitady vahaolana fa matetika areo tsara fa tsy hitan'ny olona ty eo andininy faharoa amby roapolo amby romanina toko fahavalo eo fa vokatry ny fahotana nisy teto ambonin'ny tany ingery havana nampikorotana ary nanisiny fa io karazam-pahoriana zay misy eto am'ty zao tontolo zao zany natonga an' jesosy miteny eto am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana zay tsika teo amin'ny ataontsika hoe ty tany misy atsika ity zay de ny tompo mety moa miteny raha tonga tety ambonin'ny tany izy a nanome vahaolana ny tompo nametraka vahaolana ny tompo ary ny tenany moa tiano tenenina amin'io hoe zaho zay efa naresy a an'izao tontolo zao fa milohany tena hidirantsika am'izay etiko amaranana ny ty afatr'andriamanitra ty mba ty hiresaka kely aminao aloha ity atao hoe zao tontolo zao ity satria rehefa mamaky baiboly ny olona mahita teny miverimberina ato hoe zao tontolo zao fa mba tianazava kely aminao a tsotra de mba harao tsara mba hitondra fahazavana ho anao ane ry havana reto tenin'andriamanitra eto satria ndraindray tokoa ohatra ny miverimberina le teny zao tontolo zao nefa manana ny heviny manokana samy manana ny dikany manokana le izy misy zavatra vitsivitsy reto ho zaraiko aminao ny dikany voalohany aloha am'ty zao tontolo zao ity eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito amby folo andininy fevatra amby roapolo de zao ity tany petrahantsika ity a no tena tiano tenenina zao ny voalazan'ny apôstôly paoly ao hoe azafady ny liko a andriamanitra ozy nanao an'izao tontolo zao a sy ny ao amin'ny rehetra ka raha mahita teny ianao eo amin'ny tahak'izay manondro zao io asan'ny apôstôly toko fafito amby folo a andininy fevatra amby roapolo de ty zao raha mahita teny hoe zao tontolo zao no de ty zao tontolo zao a ty tany sy ny zavatra eo aminy a no tena tondrony mbola misy ihany koa aho a meko anao ihany koa ny jaonina toko voalohany andininy fafolo hoe tamin'i jesosy tonga teto am'izao tontolo zao ny soratra hoe teo am'izao tontolo zao izy a nefa arizo ozy nanaovana an'izao tontolo zao nanaovan'andriamanitra ny ty tany ipetrahantsika ty a io zanany io tsara ofo tsara zay io zanany io a zay natonga nyty zao tontolo zao ity avy amin'ny planin'andriamanitra avy amin'ny programan'andriamanitra ho atsika zanak'olombelona faharoa ny teny manondro ihany koa hitako atao anaty soratra masina atao mijaonina toko fahatelo andininy fahinina amby folo zay fantatra loatra le hoe toy zao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo zao ny olona rehetra ny tiano tenenina am'izany rehefa mety olombelona rehetra nomeny ny zanan'lahy tokony ozy mba tsy ho very zay rehetra mino azy ny olona rehetra ny tiano tenenina eto am'ty teny hoe zao tontolo zao a hitanao to mijaonina toko fahatelo andininy fahinina amby folo ity eo amin'io ihany ianao raha manaraka tsara de zao manondro ny olona tsy mino an'andriamanitra koa misy teny hoe zao tontolo zao eo mijaonina toko fahefatra amby folo andininy fahafito amby folo zao le teny eo hoe ozy ny soratra masina hoe misy ny fanahan'andriamanitra zay tsy azon'izao tontolo zao ho raisina satria tsy hitany na fantany io ndray olona tsy mino an'andriamanitra tsy mino an' jesosy kristy ny tondron'io teny io tsara ofo tsara zay ry havana ka raha sendra mandalo am'ireny ny masonao a de mba jerevo koa ny tena ilaintsika ry havana mba mijery tena rehefa mare tenin'andriamanitra tahak'izao ianao
ilainao no mijery tena. Ary ny fahatelo izay tiako mba tena mba ho hitanao koa dia zao ao amin'ny Jaona faharoa toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo hoe ity zao tontolo zao ty ozy dia mipetraka eo amin'ilay ratsy. Zany hoe misy fanaony zao tontolo zao indray a, zany hoe fanaon'ny olona tsy mino an'Andriamanitra. Azavain'ny Jaona faharoa toko faharoa andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo hoe ny filan'ny maso eto amin'ity zao tontolo zao ity a, ny filan'ny nofo a eto amin'ity zao tontolo zao ity a, nyrehaka momba an'izao fiainana zao izy. Zany hoe ireo karazana fomba fanao tsy mifanaraka amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Maro be ireo. Zany fomba fanao tsy mifanaraka amin'ny Jesosy Kristy zany ry havana, tena maro. Ny voalohany angamba izay tiako mba ho tsindriana kely fotsiny a, mba azahoanareo mijery tsara n'izay le fomba fanao tsy araky ny an'i Jesosy Kristy zany dia zao. Ny ohatra voalohany meko anao dia jereva nge rehefa niditra ny fahotana dia olona efatra ny teto ambonin'ny tany a, i Adama sy Eva ary Kaina sy Abela. Dia areo tsara samy nanatitra fanatitra, zany hoe samy mivavaka izy roalahy. Fa inona no nampiavaka azy? Ny fanaony Kaina rehefa nivavaka anatin'Andriamanitra izy dia tahaka ny ahoana ny zavatra hitanao? Niazo ny zavatra ny vokatry ny tanina, vokatry ny asa tanina. Zay ny azo no nientiny. Neny Abela. Neny Abela ndray dia zao arao tsara ny mahasamihafa azy. Hita tao amin'ny Abela mihitsy le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy rahalatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Avaiza nahitany Abela an'izany a, ary avaiza ny nahitany Kaina an'io a, inoko maromarina fa zao Andriamanitra ry havana tamin'izany fotoana zany manana fomba fiteny. Manana fomba fiteny. Zay mandriamanitra azy a, mampafantatra ny sitrapony rehefa manota ny olona eo anatren'Andriamanitra dia zao. Misy ny atao hoe fanatitra latsatra. Ary zany ny tantaran'ity soratra masina ity a, mandrapatonga an'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tonga tety ambonin'ny tany a, nanolotra ny tenany izy a, anotsaka ny rany a mba ho famelan-keloka. Somary miverina kely a eo amin'ilay hoe izy mirahalahy. Arao tsara mihitsy nge, ary io ny tantarantsika zanak'olombelona. Ny anankiray a mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba fisainany a sy ny fomba fanao a, ny fiheverany fa zay ny heverany fa mety araky ny fahaizany a sy ny zavatra izay mba fantany. Ary ny anankiray a avy amin'ny fanambaran'Andriamanitra, io ilay antsoin'ny soratra masina hoe révélation amin'ny teny frantsay a, raha tsy misy rahalatsaka tsy misy famelan-keloka. Dia saminga antsika mijery ny zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ireo zavatra roa eo ihany ny zavatra mitranga eto amin'ity tantarany zanak'olombelona izay misy antsika ity. Misy ny olona mitady an'Andriamanitra amin'ny fomba maha-olona azy, amin'ny fahaizany manokana, manangan'Andriamanin-kafy izy, manangan'Andriamanitra araka n'izay fieritreretany izy, araka n'izay fanaony izy, araka izay mahamety azy. Ary ny anankiray kosa tahaka ny nataon'ny Abela, ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, le zanak'Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany nandotsaka ny rany a, manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'io zanany io. Ka raha hitady zany atao hoe Andriamanitra ny olona, raha tia hita zany atao hoe fahamarinana marina ny olona, arao tsara ngery havana io fahamarinana, fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'io zanany io, ozy Jesosy. Verina kely amin'ilay Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo amby telopolo. Eto amin'izao tontolo zao izy no ahitanao fahoriana. Hoy aho hoe na i Kaina na i Abela, arao tsara fa reo ny tandindona ny sary misy tsika zanak'olombelona eto ambonin'ny tany. Ny fahoriana ry havana dia tsarovy tsara fa mandra-potika ty tany ty
ary tsy maintsy marina ny tenin'andriamanitra dia misy foana ny fahoriana ary ity zao tontolo zao hitantsika ity zay ipetrahantsika ity a raha manaraka tsara ianao ny tenin'andriamanitra dia fa nanendry andro anankiray andriamanitra ho le vonin'andriamanitra zao zavatra hitany masonao zao. Zay no mahatonga ny soratra masina hoe Jesosy mihitsy ny teny hoe tany sy ny lanitra ho foana ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Verina kely amin'le tenin' Jesosy hoe eto amin'izao tontolo zao izy no ahitanareo fahoriana nefa mameva olana izy. Ianao zay manaraka nyty afatr'Andriamanitra ty androany eny tokantrano any ao anatin'ny lona ao anatin'ny karazana fahoriana ianao. Eno tsara ty tenin'Andriamanitra ty. Raha vahaolana avy amin'ny olombelona foana ny tadiavinao ho sahirana ianao fa tsy ho afaka ireo fa zao ny vahaolana omen'Andriamanitra anao. Hozy Jesosy hoe zaho efa naharesy an'izao tontolo zao. Gamby ianao mety eritreritra hoe ahoana ny hatateraka an'izany. Ny olona manko amin'izao fotoana izao ry havana tsy heverin'ny olona fa za tsy miteny zany tenin'Andriamanitra zany fa miteny ianao ary havana. Rehefa Jesosy le Andriamanitra no miteny an'izany hoe zaho efa naharesy zao tontolo zao marina raha-baky teny zany. Tena marina eo amin'ny fiainanao zany. Eto amin'ity tany fandalovan'ny ity tsika tsarovy tsara. Tsy maintsy mandalo karazana fahoriana isan-karazany. Fa ao anatin'ny fahoriana koa ry havana. Ao le Jesosy Kristy no miaraka ho an'izay rehetra manaiky azy. Ao anatin'ny fahoriana. Tahaka an'ilay mpino roa fiangonana tao Filadelfia hitantsika amin'ny Apokalipsy 3 no ahitanao an'izany. Fa na dia nandalo fahoriana nandalo zavatra manahirana be dia be aza. Zao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe nandresy afaka ny sedra roa karazana ady sy fakam-panahy isan-karazany ny mpino tahaka ny fiangonana tamin'ny Filadelfia io. Ianao zay manaraka ny tiavan'Andriamanitra ity mba tian'Andriamanitra koa nge ianao ry havana hatsapan'izany. Tsarovy tsara zay ny antony hitoriana ny filazantsara tahaka izao. Azahoanao misedra ireo karazana fakam-panahy sy ady sarotra isan-karazany. Mahatonga ny tenin'Andriamanitra namen'ny tompo antsika eto ambanimasontsika eto fa ity ry havana no mana azahoanao mizaka ireo karazany zavatra maro. Andriamanitra io Jesosy Kristy tonga eto am-pelantanantsika io fanjaranao na mino anao na tsy mino anjaranao na andray anao na tsy andray fa androany ty hiteny aminao ary manasanao raha tia hazaka ny fahoriana zay misy amin'ny tokantranonao io ianao raha tia hazaka ny fahoriana zay misy amin'ny toerana misy anao io anao amin'ny toeram-piasanao anio manoro lalina anao Andriamanitra androany. Zaho ozy Jesosy efa nandresy an'izao tontolo zao ekeo izy ho tomponao avelao izy ho velona ao anatinao. Andriamanitra io tsy mandainy io fa rehefa mino zany ianao tsy maintsy marina aminao io fanambaran'Andriamanitra ny Romanina 9:7 amby 30 hoe manotra noho ny mpandresy anao. Zay ndray ry havana ny afatr'Andriamanitra androany. Manasanao hijery ary hibanjana ity fanambarana nataon'ny tompo hoe eto amin'izao tontolo zao nahitanareo fahoriana ozy nefa matokia izaho ozy efa nandresy an'izao tontolo zao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra zay mino kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen.